Pas de surprise à la proclamation officielle des résultats des élections sénatoriales. La plateforme Isikare et Miarakamnian Jadzuil obtient 10 sièges sur 12 au Sénat. Les 2 restants vont dans l'escarcelle du parti Malagas Miaramienk, un parti politique allié du pouvoir actuel. Le Sénat, qui était tout bleu, devient majorité orange. Et même les 2 sénateurs bleus issus du MMM donnent déjà le temps, ils ne porteront pas de voix discordantes. Ao amin'ny Assemblée nationale, raha hitanareo misy majorité, ao amin'ny Sénat ihany koa raha iny vokatriny dia isy zay majorité stable zay, dia zay ny ahafahantsika zany fanome tanana amin'ny filoham-pirenena ampandrosoana an'ity Madagasikara mamintsika ty. Raha ty taona ity no voalaza araka ny teny filoham-pirenena hoe fotoana ny asa, fotoana ny fanarenana sy ny fanorenana, dia ilaina tena firaisan-kiny zany amin'ireo olom-boafidy sy ny Sénat sy ny mpitondra fanjakana sy ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta, ilaina tena fanome tanana anatin'ny firaisan-kiny. Pour les élus sous les couleurs du MMM, les 2 sénateurs MMM seront une force à part au sein de cette institution. Mais pour eux, il n'est pas question de verser dans l'opposition. Ny MMM dia hery anankiray anatin'ny antenimera an'olona mazava fa manana taverina andraikitra izahay amin'ireo mpifidy vavety ary tsy maintsy handray ny andraikitray izahay sy mifanojo amin'izay zavatra izay. Mais les élus ne devront pas se limiter à honorer les intérêts de leurs électeurs ou de leur parti ou de la circonscription où ils ont été élus. Ils doivent aussi et surtout tenir compte de l'intérêt de toute la nation. Un rappel du rôle du Sénat a été fait par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakotouarsou, dans son discours après la proclamation des résultats. Adidy lehibe sy faran'izay mavesatra ny miandry anareo. Voalohany dia ny fitazomana ny asin'ny antenimieran-doolona izay tokony ho androm-panjakana manana ny toerany sy ny ajany eto amin'ny firenena. Faharoa dia ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny olom-boafidy. L'olon Madagasikara no anarana entinareo. Midika izany fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena, tombotsoa ambonin'ny Madagasikara iray manontolo no jerenareo rehefa mandinika ny ady-hevitra ary mandany lalàna. Aza kipy ny maso fajereo ny fahoriam-bahoaka, ny fijalian'ny kamboty sy ny manano tena ary ny malahelo sy ny fahadiran'ovana